Maro ny vaovao zany am'izao fotoana izao mandeha makasika ny tontolo politika ihany zany aloha eto no resantsika ny fikambanana politika sy ny vaovao makasika ny fanoherana eto amin'ny firenena. Maro ny fikambanana politika sy ny fikambanana politika samihafa misoratena ho mpanohitra am'izao fotoana izao tsy mbola misy mazava nefa ny amin'izy ireo, ary nanambara moa zany Nambaran'i Lalatiana Ravololomanana fa tokony iray iny izy ireo ary hikambana anatina fikambanana iray na antoko iray mihitsy azy. Raha izay ny mahavoafy azy. Tokony tambatra ny antoko mpanohitra, izay no Nambaran'i Lalatiana Ravololomanana androany. Tsy mbola misy antoko mpanohitra izany eto Madagasikara raha ny nambaran'ity mpanao politika ity. Tsy manana hevitra ho izy ny antoko milaza azy ho mpanohitra fa dia fanoherana botolo no misy. Miantso fiaraha-midinika sy fiaraha-mampitovy tadin-dokanga no izany Lalatiana Ravololomanana. Zay tsy miambo hoe zay manana marina, zay tsy miambo hoe nenay mety, fa zay milaza hoe mila manana ataoko amin'ny teny frantsay hoe sursaut izay rehetra laza fampanohitra manana didy masina sy makadirya mba irahina ampiady hevitra ikeo-ndoha ahafahana manomana fifandimbiasam-pahefana ao anatin'ny filaminana sy ara-pomba demokratika. Mazava ny tanjona fa mbola anana fanoherana matotra sy iray amin'ny fifidianana filoham-pirenena amin'ny taona ho avy io. Somary kely finoana ihany koa nefa ity mpanao politika vehivavy mpanohitra ny fitondrana ity ny amin'ny mety hantotosana izany viana izany.